Miarabantsika rehetra, mpanaraka ny fandarana zay fanarakareo isaka farany herinandro. Sabotsy faha 1 ambin'ny folo ny volana aprily taona 2024. Miarahaba nosy-tanina koa tonga soamantsara eto amin'izao fotoana izao, ialana tsiny ny fahatarana kely satria mbola nisy information nifampizarana amy rahalahy. Tsika eto moa zany tsy hoe mpanao toram-po na mpanao resadresaka tsisy atao, fa ny information zay azo sy ny recoupement ary ny renseignement à la source de tsy maintsy ifampizaranay aloha nanaovana émission ka dia priorité ho an'ny atao hoe renseignement aloha, zay zany. Satria ny ezahana amintsika mpanaraka ny pejy dia ny authenticité, ny vérité ary ny investigation sérieuse. Ka dia zay rehefa tsisy ninino ampelatana anay azagagy nareo mety indray sabotsy mety tsy hanao fandarina satria zay tsy hanao resaky ny olona tsisy atao, fa matoa miresaka de misy ambara. Ny lohahevitsika androany moa zany nampitondrana azy hoe lapsus révélateur. Inona no tiana tenenina am'zany? Io le hoe teny diso tsy mba kabary, nefa de mifamadika ny teny solifatra fa tsy diso, tena kabary satria indraindray tsika mieritreritra hoe teny sendra mba latsaka fotsiny iny. Non, hozy izy ny teny soratra masina hoe zay habeny eo am-pon'ny olona no mivoaka eo am-bavany. Zay habeny eo am-pon'ny olona mivoaka eo am-bavany, zany hoe rehefa iny zany no masaka ao aminao mety afaka manafina amina fomba fiteny tsara rindra sy mipetrapetraka ny olona anankiray, fa na tiana na tsy tiana dia rehefa mandeha eny ny fotoana dia miporitsaky eny ihany lay ao anatin'ny fo. Ka hita taratra tato ho ato, efa hatram'izay fa zao izy vao tena misongadina be, dia miseho presque isan'andro mihitsy amin'ny ireo mpandray fitenenana am'zareo eo am'fitondrana sy ny mpanohana ny fitondrana ary ny mpilelaka ny fitondrana, samy hafa mantsy reo misy mpanohana tsotra, misy fitondrana, misy cercle telo izy reo de misy ny mpilelaka ny fitondrana. Dia rehefa mifandimbindimby miteny reo olona reo na amy statut zany na amy video zany dia isaky mandray fitenena de manomboka miseho ilaina fenina lay intention, zany hoe lay fikasana hatram'ny voalohany tao am-po zany zay niezahana nolokoina sy ny tapitapenina tamin'ny atao hoe mitsikitsiky, fitondrana mitsikitsiky. Iny zany le cosmétique mba asehoana hoe cool, milamina tsara ary rehefa misy olona miteny ohatra avy aty amintsika na ny hafa zay tsy mitovy loko dia lazainy hoe mampiomehy reny olona reny fa tsy de intéressant ny Facebook, kanefa ny zavatra vohitanareo avy tam'maly sy vakomaly, milaza zareo fa hoe mampiomehy fotsiny fa tsy manaitra hono zany zavatra lazain'olona eto am'Facebook zany de nefany hitanareo fa acculé ry zareo efa domainan'ny olona dia tsy mahafehy tena fa mipoitra am'zay le d'origine, azonareo? Mipoitra le d'origine nafenina ao ambadiky le tsikitsiky de reny teny tafavoaka ireny hitanareo reny fanambanina mivoaka ny vavan'ny PRRM ireny ny amin'ilay zandrikely zay tsy le voatery hoe momba azy na tsy fa anay resaka fomba fitenena ahitana hoe inona ny zay zany tsy miditra intsony eto hoe mety sa tsy mety nataony ery zo, tsy any nanay, fa nanay zany à travers an'le fomba fitenin'ny PRRM de ahitana hoe inona ny ao andohan'ny PRRM sy ny ekipany zay mody takomana ao ambadiky ny tsikitsiky ety ivelany. Ka izay zany no hitondrana an'ity resaky ty androany fa tsy manakana antsika misy information ngezabe zay tsara ho fantatsika ny amin'ny fikirakirana ny harenatsika eto Madagasikara, ny lafin'ny pétrole misy resantsika satria mimitatra ny ambainday ny miaramila ny fanorenana miabo, gardien de la révolution, misaotra be dia be ho an'ilay olona zay fantatro fa manaraka eto izy am'zao fotoana zao ingénieur géologue amin'ny resaka harenan-kimbon'ny tany ary fanta-daza maneran-tany izy, ireo compagnie pétrolière farany enjana eran-tany dia nampiasa azy, ka dia resy lahatra izy ny amin'ny zavatra ataotsika eto dia nanolo tena hiara-hiasa aminay ka ny zavatra ho resahana eto de avy aminazy
satria ny tena tsy spesialista am'zany mba tiako hazavana aminareo hoe ny mouvement-tsika tia dia mitombo andromanalina amin'ny base mitazo aminareo eto de zay sy mositanina fa ty amy base zany de misy économiste, misy géologue, misy diplomate, misy samy manana ny capaciteny, misy magistrat, misy sisa sisa de samy mitondra ny expertise-ny a ary ny information eo am-pelatanana. Zay ngambany mba am'zay ho azonareo hoe inona ny fiabilité ny resaka zay atao eto. Miarahaba Mostane tsika zay no introduction, manakory inona ny maresaka any aminao, Mostane. Salama pasteur, miarahaba anao ary miarahaba ny mpijery atsika rehetrarehetra eto amin'ity tambazotra. Hoy izy zalahy hoe tsinitsinina moa izy ity. Tsy mampaninona na tsinitsinina fa tsy fantatro ny anahako fanontaniana napetrako omaly moa hoe ity tambazotra tsinitsinina ty moa natonga niza teo amin'ny fitondrana. Satria raha patsahivana le tantara de teto amin'ity tambazotra tya nanomboka ny révolution, fa tsy tany andalina be zany. Nateo ary le révolution tamin'ity tambazotra tya anisan'ny nampiray ny gasy be de be eran-tany zay mitovy fomba fijery. Raha androany misy olona ray tonga eo amin'ny fitondrana noho ny ty tambazotra tseratsera tya de masama moka vava hoe inona moa ny zavatra any, tsy mahay ninina reo any, mianara politika hoy izy raika lahy iny a. De ny magaga koa, ty pasteur ny magaga anahy, aleo tonga de atomboko any hoe vao tonga teo amin'ny fitondrana de hoe za tsy mahay politika fa miaramila de afaka. De androany ndray a ianareo mianara politika tena izy fa izahay fa tena mahay politika. Na zany fomba fijery zany fotsiny ane magaga hoe zany ve ny olona mivadibady dela ohatran'le hoe ravanana daholy ny institution rehetrarehetra de ny ampitson'iny tsy ravana indray de tsy mahazo zay moa tsy afaka inona moa le fiteny hoe tsy afaka mifanala zay ozy HCC natao lalàna. De tampotampoka teo tam'le nomination ny PM tany iny a de niala koa le PM afaka ny esorina ihany le PM. Io ihany mametraka fanontaniana hoe inona marina ny tiatsika tongavana amin'ity firenetsika ity. Tena hoentitsika aiza ity firenena ity satria raha androany za moa teto pasteur tamin'ny herinandro lasa de nataoko tamin'ny teny vazaha moa tamin'ny teny vahiny moa le izy le hoe Abraham Lincoln le teny hoe c'est pas le pouvoir qui change les hommes mais c'est le pouvoir qui révèle toetran'le olona, qui révèle ny zavatra ho am-pony efa ela. Mety mamy le tantely ao ambanin'le seza, mety tsy le seza ohatran'ny tsika ty moa, seza moa samy manana ny azy, fa mety le tantely ao ambany ao samy manana ny goan'le tantely. Ny tsika mety mbola tsy misy tantely. Fa rehefa manandrana an'le tantely ao ambanin'le seza de efa manomboka miakatrakatra, miakapeo, miakatra ny adrénaline. De ho hita eo ny anaovana an'le tanora izay mitaky, tsy hoe tsy mitaky tsy nitarika grevy akory io koa tiako ampatsahivana satria mieritreritra manko hitako daholo, hitatsika daholo moa ny any amin'ny page ny mpanohana mpitehaka an'le fitondrana hoe iny ve mba olona azonareo, iny ve mba tanao le manabatibaty olona fa tsara fantatra ny olona hoe inona moa ny atao hoe marche pacifique satria mizavatra ny takiny tia ny hevitray.
Na de teo ary le marche pasifika tena hitatsika rehetrarehetra tao amin'ny firenena hoe teo ny intimidation. Misy groupen'olona zay omena 4-4 ny présidence avec tous les moyens à bord mampatahotra ny tanora. Hitantsika moa indray mandreny mitomany hoe efa tsy matory any an-trano ny zanany no netraketraka ny menasy, ny sasany ny ray aman-dreny mihitsy menasena. Zany ve ny nanenjehanareo ny fitondrana na zary manomboka mieritreritra na le fitondrana teo aloha ary ohatra ny teny mafy zay teto ary mbola nasaha tany Madagasikara tsy mbola natsapa hoe voageja sy voahenjika ohatr'izany ohatran'izany. De le mpitehaka moa le mpilelaka sy mpisolelaka hozy atsika zay de miteny hoe tsy mbola nisy fahalalana toy izao. Raha nisy fahalalana toy izao ve ny olona rehefa tena miafina mandefa mesazy aty amintsika pasteur, efa tena miafina ary ny sasany na WhatsApp mbola voatsikilony zalahy ihany indraindray. Io no tiako atongavana na androany à 13h09 teneniko gaga tsy haiko iza ny vendrany mahazo mesazy misy te hiditra amin'ny compteko de tsy fantatra ny zalahy hoe tena aty amiko le code de aty amiko misy rappel de atram'le aiza le toeran'olona te hiconnect fantatray zany. Tsy maninona le retsy anao inonao ohatran'le fanaonareo tsy maninona ataovy zay ataonareo. Ohatran'ny misy miantso anay indraindray te hipiéger mangataka CV manao an'izao hoe manao enregistrement tsy haiko de rehefa aveo ny enregistrement feo anay alefany manao an'izao hoe fantatray daholo zany ny enregistrement ny feo anay olona miantso anay alefany amin'ny CIS de amelezany anay rapitsony. Izany tsy afantatra an'izany fa maninona mila mihidy vava izahay fa maninona zay nga manana basy zay nga atahorana tsisy zavatra eto amin'le tambazotra tseratsera tsisy ilavana azy ty eto ihany ny armanay de androany mandefa pitsikilo rehetrarehetra anenjika ny fiainanay ny tsy mahita moa any de amorony forony le retsy ataovy zay ataony lisany efa zay ny nato nasa mijoro mivoaka eto efa vonina hiatrika ny zany rehetrarehetra zany ninona ny zavatra ataonareo eo efa vonina hiatrika ny zany izahay ninona ny fandotovana tsisy rarahinay an'izany tsy maintsy mijoro izahay na hiataka personnel ianareo mbola tsy ho rarahinay zany satria firenena iaraha-manana io firenena iombonana io ny tombotsoa ambonin'ny firenena ny eritreretanay fa tsy ny tenanay manokana. Raha ny tenanay manokana ny dokotera rehefa miteny aminay hoe manaovy régime fa efa manomboka miakatra ny cholestérol sy ny diabety satria efa mihinana loatra mialatsiny amin'ny tenan'izany fa le gasy le malagasy misahirana ny mampiteny anay eto ny fianakaviana ny namana rehetrarehetra sahirana mamanahirana anay eto io trafika ataonareo isan'andro io moako ny tiako tsindriana pasteur an'ity trafika tsisy farany ity satria raha esorina ny gouvernement teo aloha ny eritreretana hoe tsy mahafehy zavatra fa raha ny vaovao mandeha na ny gouvernement vaovao tsy hafehy ninona indrindrandrindra mialatsiny miala fondro miala salohifito mitodika amin'ny prime ministre androany
izay miteny olom-baovao moa izy ozy. Samy manana ny olom-baovao anio satria tsisy zavatra fenina tsy ho fantatra. Tsisy zavatra atao tsy ho hita raha mbola zavatra tsy mendrika ho an'ny firenena. Apetraka eo zany le fantaniana hoe inona ary ny misy any. Tsy maninona le retsy a. Ataovy ny fanaratsiana, amboary ny dosienareo amin'ny CIS. Tsy haiko. Miandranay alefaso mandany inona koa moa le resaka teo hoe mandat international, arrestation international. Ataovy daholo zay mety anakombonana amin'ny vavanay raha zay ny hitanareo mendrika. Fa njehany tsy mankahala ianareo e. Fa ny toetsainareo, ny fomba fitondranareo, le fitondranareo le firenena ny manahirana anay am'izao. Tena manahirana satria hoy izy teo pastera teo hoe manomboka mikonokono miforme milisy de manenjika ny samy malagasy de mampatahotra na izahay Ratsirakista izay nenjehany raha valomanana tamin'izany fotoana ohatrany tsy mbola niororo ohatr' zany. Misy fisamborana be dia be tamin'izany a. Fa tsy fantatra amin'izao hoe na ianareo samy miara-mila ary mifankatahotra amin'izao. Mandeha ny menasy, mandeha ny fanenjehana, mamorona ny dosie rehetra rehetra. Eo manko manahirana amin'ity raha manga ty satria raha vao le tandroka ary ny vozona amin'izao ny matahotra. Amin'ity tambazotra tserasera tsisy ilavana azy ity a, rehefa niparitaka le sarin'le vazaha amin'le Toyota ngeza be, tsara be, sady mampitandrina fa misy basy eo aminy a. Ahoana miaramila mitondra amin'ny firenetsika de inona ny andraikitra ny raisina efa taty amin'ny 24 heures ty aoriana 48 heures tsisy toyan'le vazaha. Iza le vazaha? Fantatra le izy. Fa aleo mbola tsy tenenina koa. De miforotra ny malagasy mahita an'le izy satria misy vahiny mampiorooro ao Madagasikara. De angina foana ve izahay? Angina ve isika? Zany rehetra rehetra zany, zay moa vaovao tamin'ny herinandro pastera. Niezaka antsika androany a tsy de resaka dosie firy satria le miresaka dosie moa manakihana, manaratsy, aleo aloha tsy resaka an'izany fa hamafisina aloha inona le fitakian'le tanora amin'izao. Tanora hitantsika mivoaka fa betsaka ny malagasy mbola matahotra. Zany na nanaovana le izy hoe marche pacifique. De isaorana moa ianareo mpitondra fanjakana hoe tsy nandefa ny force fa tena demokraty ianareo na de tsy mbola lanim-bahoaka. Tena mangarahara zany hoe malalaka na de maro ny fampitahorana, maro ny fanenjehana any ambadika any. Hatramin'ny famoronana dosie mikasika za sy pastera tsy mampaninona anay zany. Nenay hoa efa zavatra assume. Efa zavatra nekenay le izy a tsy maintsy mijoro izahay. Fa ireo zandrikely zay mangataka mitalao reo zandrikely reo satria noaviny ao anatin'ny maizina tanteraka. Tsisy balizy le firenena, tsisy balizy le fitondrana. Tsy hay hoe hoentinareo aiza le io zany ny tena manahirana e. Tena manahirana sady matezitra. Androany ianareo miteny hoe intérim. Tsy teteza mita. Nefa hita zao ao anatin'ny 5 volana be zao hoe
taritinareo le zavatra, hoentinareo amin'ny teteza mihitatra le zavatra, satria fantatra androany hoe tsy zany fifidianana zany ny ao anatin'ny calculanareo fa mbola mieritreritra hoe anomana bazy aloha. Atao daholo ampirafesina ny samy malagasy, rangitina. Zao enjehanareo ny ray aman-dreny zay zavatra. Za tsy miteny hoe mety tsy nanao ratsy reo, iny tsy haitsika, fa tena ankety mangarahara ve ny zavatra sa justa hoe fatahorana. Mihoatra an'le fanjakana, le fitondrana olona lanim-bahoaka ny anaovanareo. Anareo tsy lanim-bahoaka sady tsy legitima, tsy legal. De ina anareo manao asan'le fanjakana, le président lanim-bahoaka, tsy azoko. De miteny anareo fa mahay politika. Fa maninona tsy tonga de déclaré antsika ary hoe andao ary fa tsisy demokrasia eto, ravao ny antoko politika, tsisy lalam-panorenana eto. Tonga de ataovan'izany de mazava ny règle du jeu hoe mbola autoritaire ny eto, dictature ny eto, mila manao an'izao tsika, mila manao an'izao tsika. Mora ne zany e. Fa tsy mitavozavoza. Hoentinareo any amin'ny risy ety ery ato ny problème ny solika. Very ny malagasy, very fanahy mbola velona. Tena nanana espoir ny malagasy amin'iny novembre, fin novembre iny. Nanana espoir ny malagasy nandritra n'iny fety décembre rehetrarehetra hoe ho avitra angirana ny eto Madagasikara. Fa androany tena manjombona tanteraka satria mandeha ny Ramatahoro. Mino sy manantena olon-kendry reny, ray aman-dreny ataonareo Antsojay reny, manana ny maizy azy reo tamin'ny firenena. Samy miaramila ianareo. Zany fanajana ray aman-dreny zoky tena fantatray hoe inona ny déontologie, ny idéologie-nareo anatin'izany. Zany ny tamin'izany fotoana. Fa androany potehinareo izany soatoavina ny miaramila koa, soatoavina ny malagasy, potehinareo. Miakatra daholo ty hoe bandeau rouge de miezaka hoe mianara politika ianareo. Fa iza ianareo? Iza ianareo? Na ianareo mitena an'izany ary fa taiza moa nareo nianatra politika? Tanam-pianarana? Sa rehefa mety aminareo le izy de politika, rehefa tsy mety aminareo izy de tsy politika? Io ny mbola sotonako ny mpiray tanindrazana, ny avaram-pianarana, ny mpanao politika rehetrarehetra ho avelantsika ve ny zavatra ohatr' zao hatramin'ny oviana? Ho avelantsika ve retandian'olona manao otage ny firenena? Tsy tokony tonga ve ny fotoana iarahantsika rehetrarehetra andao hamoaka ny Madagasikara ao anaty maizina, andao atsika mola vola ny dingana ray lehibe de hoe na isika hiditra ao anatin'ny tetezamita tena izy zay hoentina miaramila le plus haut gradé, zay mbola manana zany hoe idéologie, hoe ndao hiditra amin'ny fifidianana madio sy mangarahara le plus tôt possible. Raha androany ny tanora mitaky ny fandravana ny Assemblée nationale, mariny zany
Mariny zany. Manana ny rariny izy satria maninona? Miteny mo lalatsiny honorable Razana Pierre. Miteny anao hoe iza nareo ny andravanay fa nareo izy zay lanim-bahoaka. Eny tompo, lanim-bahoaka ianareo. Fa malanim-bahoaka anareo mba mahatsapa-teny fa marary mangiry-firy ny fiainan'le vahoaka mifidy anareo. Ataovy ary ny asanareo. Satria tamin'ny fitondrana teo aloha, ianareo ny tokony mpanara-maso de pitehaka. De ianareo rehetrarehetra pitehaka, de androany ianareo mbola ao ihany. De mbola mitehaka ihany. Maninona ary androany raha tena hoe mafanovana, manova ianareo ary. Raha tsy tianareo ho ravana io Assemblée nationale io. Mandraisanareo andraikitra. Any aminareo ny lalàna. Any aminareo ny fahefana. Tsy olona anankiray izay nisafidiananareo hoe filohanareo. Na filohanareo anazy ary. Eo manko ny tiako verenana kely mialatsiny pastera maka mibahana kely. Raha nanao requête Andriamatoa filohany anteny meram-pirenena tam'izany, izy ny tena nirery sy ny ekipany nanao ny requête de nampandaniana ny majorité ny Assemblée nationale. De nitehaka daholo de nanaraka. Androany ry zalahy manangana antoko. T-shirt maitso indray zao. Vert armé moa ny malaza, tsy haiko inona ny anarana le antoko. Zany ve ianareo lanim-bahoaka? Zany ve nandaniany vahoaka ianareo? Maninona androany ianareo tsy tonga saina indray hoe avy any aminareo mihitsy ary manao requête indray fa mangidy ny fiainan'ny vahoaka. Amporisihako indray ianareo any, ho tonga saina ianareo. Raha tena hoe tsy tia ho ravana anareo, mandraisa andraikitra ary. Mody teo hoe kapisatiny nandray andraikitra. Androany raiso ny andraikitra. Rehefa masamy jory ianareo androany mino sy mananteny ny administrateur civil, ny miaramila, ny fonctionnaire anara-dianareo. Be de be ny mbola tsy matim-bola ao. Fa matahotra. Maninona izy matahotra? Ao ny antony. Io mametraka fanontaniana hoe misy marina ve le fahalalana? Inona mampatahotra ny rehetrarehetra? Hatramin'ny mandefa mesazy ary zany hoe WhatsApp teo mbola sûr. Zao WhatsApp efa tena tsy sûr. Satria anampelantanany zalahy daholo ny resaka. De taritina le izy hovaina akory ary indraindray. De amotena an'le olona, amotena ny aveniran'le olona, amotena ny fianakavianan'le olona. Zany ve le fanovana ny takina? Zany ve nanenjehana an'le taloha prédateur hoe androany mbola pira noho izay no entinareo amin'ny firenena iarahantsika io. Maninona miampy isan'andro ny isan'ny miaramila, tsy miaramila moa misy miaraka amin'le mercenaires russe tonga amin'ny firenena. Mbola tsy teny ny hoe ny are-pirenena rehetrarehetra miakatra n'iny roplaniny mody hoe tondra arma mitondra an'izao hoe tonga eto. Ny are-pirenena miakatra amin'iny roplaniny. De tena nareo hoe c'est une proof, stov meu preuve. Ianareo mpangataka an'le izy proof eto amin'ny Facebook aloha tsy ianareo ny tribunal. Tsy ianareo ny mpitsara. De tsy hitako nanomena anareo ny proof fa rehefa tonga amin'ny fotoana de ho tonga eo ihany, hita eo ihany zany proof zany. Ny proof zany tsy eto amin'ny Facebook. Mahazo miteny daholo ny mpikaramanadinareo rehetrarehetra. Fa tsisy rarahina ihany zany. Ny hevitra anay ny zavatra ao andohanay ny zavatra manana proof itenenanay zay ny maliana anay.
Zay aloha ny jany koa pasteur fa tena hoe hoenti-po be androany satria nahita an'le toetran'le filohan'ny fanavaozana omaly le fomba fiteny le fanambaninan'le bandy kely de ohatrany hoe tena expert en science politique no miteny filoham-pirenena lanim-bahoaka no miteny ho ampianarina zany isika rehetrarehetra anao politika fa anazy ny fahefana zay aloha pasteur de misaotra atsika misaotra ny mositany eny am-pandinana de toy zakontsika le resaka le lohahevitra moa de hoe lapsus révélateur zany hoe mipotra ho azy eny lay nafenina izany hoe lay tena fikasana fa ezana takomana amy fihetsika mifanohitra misy rangahy anankiray mamy be izy iny anaran'le rangahy iny miseho tamy télévision sa Facebook tsy fantatro fahitako tamy Facebook aloha reny moa tsy miteny reny tsy samy teny zany fa ampitenenina dia ozy izy hoe tsy mitovy amy Rajoelina sy Ravalomanana sy ny filoha teo aloha ozy izy le filoha Mikael amizao fotoa zao fa filoha manana basy zay ny teniny zany ny atao hoe lapsus révélateur c'est une menace d'une manière indirecte et c'est pas fini mbola ozy filoha manana basy ka raha sanatria misy raha mandrika eto de tompona andraikitry nareo Gen Z ozy le mamy be tadidionareo iny rangahy iny ny teny alohaka eo amy télévision sy ny fahitalavitra na ny Facebook tompoko dia assumena hatramin'ny farany tadidinay ianao mamy be ny teny an'iny fa pour nous c'est une menace ouverte hoe raha misy raha mandrika ozy anao dia tompon'andraikitra anareo Gen Z oliretsy Gen Z mitondra banderole de Gen Z no andatsadra sa ilay manana basy no andatsadra mais vous êtes vraiment je sais pas comment vous qualifier mais mitony tena ne anao zany mamy be zany hoe fa mampiomana anao zany fa vous allez tirer sur la gâchette averiko tsara ny teninao mety afaka mamafa malaky an'le publication anao zao fa mety ozana oa le ty ohatra nisy naharaka le fika fa vetivety ny olona efa mahay manao capture d'écran zao ny teninao texto hoe tsy mitovy amy Rajoelina sy Ravalomanana sy Rajaonarimampianina ny filoha Mikael fa filoha misy basy ary tena hitanay mihitsy aloha izy mitana basy atao anaty hélicoptère ok de enao miteny hoe raha sanatrika misy raha latsaky eto amy firenena dia tomponatoka ny Gen Z de ono ary zareo izy aloha tomponatoka mandatsadra ny manana basy ve sa ny olona mandeha amy tanapolo miaraka amy banderole sy ny mégaphone de hoy aho koa hoe raha misy raha latsaky eo amy 13 mai eo de tompon'andraikitra ianao mamy be sy ny olona naniraka anao zay le ampitenenin-draha ny olo rehefa ny lohany sy ny sainy no maloto be loatra angamba le vola voaray de tsy haintsony le mametra an'le teny fa rehefa momandray fitenenana mitony tabajotra tony homanina mialoha fa tsy mandeha amin'ny hafanampo fa zay le atao hoe lapsus révélateur de voizina zany atmosphère de peur zay zany zao ny zavatra voizina hoe ampiororona de manière indirecte mbola otroizako mantsy io teny eo de miteny PRRM hoe zany eo izy izy tsy naninona zareo zaho tsy naninona zareo fa mbola ho hita eo nanaovana azy ole retsy tena hita mihitsy hoe sokajy ray ianareo mbola ho hita eo nanaovana azy fa nao inona ianao fa ataonao ino reo zaza reo ataotsika aza hoe mikiomy ireo ataotsika aza hoe contre anao reo est-ce que ça vous donne le droit sanatriavany zany hikitiky an'ireo zaza reo tsy ndiko tsara hoe reo zaza ireo satria ianao misy ny teny hoe mbola zazakely nareo
mifandanja ve ny heriny hoe tafika sy zaza ohatrany manana mémoire courte tsika voaingana hatra nisy an'izay teto a tsy navoakanay teto fa nisy information voarainay taty fa zay moa tsy mamoaka nisy afananiko misy eto hoe araky ny feorenay fa tsy fantatra zay fahamarinany de efa mampitandrina anareo tanora aho fa misy 4-4 mandeha any hono taoko hono aloha tsy misy plaque immatriculé de miodiody eraky ny tanàna misy GNZ raha no fanambarana officialy tao amin'ny page GNZ Madagascar officialy satria moa page zany officialy misy be lehibe le GNZ tsy hay intsony le copie-collé sy fake hoe mody mba hoe tsy manao ininana io izy fa mahazo intimidation zay ary mahazo convocation aty ambadiky ary zay ny tena fetsy be ny reto olona reto izy zany ty ivelany ohatra hoe tsisy ininona fa ianareo tsy mahalala fa any ambadiky any mandeha ny intimidation jereo ry Jonathan reny mialatsiny aminao Jonathan fa voatery miteny a mahazo menace ny le bandy kely any amin'ny message fa iny izy niverina ny teny ray moa isaorako azy be dehibe satria fantatro fa tsy moramora zany reny mikolo de nomezanareo fa hoe miteny mikolo hoe nisy navo azy tamin'ny motoany moa izy iny ery zo koa efa anteny tsy olona ray tsy olona roa tsy olona telo ny olona presaka aminay lazaiko anareo vao vita ny resaka atao aminay mametraka fitarainana de hoe tena milelaka amin'ny faladianao paster aza tononona ny anarako fa tonga de potika ny asako fa reto ny preuve de tonga de fafany ny message zany ny atmosfera apetrakareo ry mpitsikitsiky mamindainga aty sisa le olona no miteny hoe zay ozy tsy afaka nijery fosaka nefa zay ozy izy potika mbola misy dossier mangotragotraka amin'ny herinandro ho avoakanay eto fa tena misy resaka hatramin'ny fandatsahan-draha fa mbola vao mandeha ny investigation anay sy ny fanaovana recoupement zay tsy manao réaction en chaud mamoaka resaka ka hoe parafanampo fotsiny de ilaza eto ary zay koa tsy ohatran'ilay mpanao gazety sasatsasany tsy hayay na tena mpanao gazety na tsia rehefa mahazo information de lasa mandeha mivarotra information any eo misy an'izany masy teto am'ty Facebook ty satria mpiteny eto amin'ny Facebook le olona de rehefa nahazo information de namidiny tamin'ny olona sasany mba azahoany vola dia niditra tany amponja le zandry kely misy zany zay reto anay zay sy mostanina reto anay mialatsiny tsy mireharea fa raha nikotrinay my rahalahy reto no namidinay efa ely zany milliardaire raha ny document sy ny information tonga aty fa nous on ne mange pas de ce pain là arinanay efa atao anatin'ny raha le tolona donc tsy raha vola ny tadiavinay efa ela zay mitovy am'ireo sasany manao rakety amin'ny alalan'ny information à gauche à droite reo zahay zany mialatsiny dernier rempart-n'ireo olona reo sisa hoe ianareo zay donc nareo sisa ozy izy no mba azonay lazana zavatra fa miorooro zahay ao Madagasikara zay misy le terme exact fa ny sasan'zany ane ozy izy ny discourny aminao ozy izy eny amin'ny télé ohatrany reny izy reny Saint Ignace de Loyola fa ary ambadiky ary izy Ben Laden ary ambadiky ny rideau zay le système fa le io ampiteneniny raha foana na inona lazainareo faro ny zavatra atako hoe lapsus révélateur mitodika manokana amin'ilay rahalahy namoaka teny contre ny GNZ sy Herzo iny frérot en bandeau rouge tononiko mihitsiny satria miteny izy officialy de zao ny teninao rahalahy hoe mipetra tsara ialahy fa mbola vitsika kely fa mbola amy fazy fananarany zahay zao ao azadino fa zao rangamy teny zao mpanao eviteny ny teny tsirairay de misy dikany mbola zany hoe après le fazy fananarana zany hanao inony ianareo ikasitarana tadidio daholo reny olona ny teny reny soyez tous les témoins amy vavana voakiny reny olo reny hoe mbola amy fazy fananarany zahay fa mbola tsy nanao ninonina zay milaza tena zalahy io zany hoe hanao inona zany anao de ozy anao
efa niteny tamin'ny mpitandro filaminana zay, ary eto zany todika hoe iza nareo mpitandro filaminana manao an'izany, efa niteny tamin'ny mpitandro filaminana zay, hoy io rangah io, hoe aza mikasika an'ireo jenjedy reo fa aleo zahay no andaomina hanao azy. Wao! Ka ve nareo service d'ordre n'ity fireneny ity ry bandeau rouge? Hay ve? Force iny zany, illégal zany. Ninninona lazainareo? Tsy manaraka ny lalàna zany. Ny firenena tompoky tsy misy justicier zany. Na ataontsika hoe justicier anao, tamin'ny andron'ny western ny misy an'izany hoe misy justicier dia mise à prix tetin'le olona de zay mahazo ny lohany de mamono. Avelao matoa zay nandohetra ny contribuable dia vita amin'ny polisy ny asany, miaro ny vahoaka sy ny fananany, vita ny gendarme ny asany, tsy mila bandeau rouge handamina ny firenena. Fa izy ianareo no substitue ny tafika, fa izy nareo no substitue ny polisy, fa izy nareo no substitue ny gendarme. De manaiky an'izany ve nareo ry gendarme? Pour moi c'est un droit d'honneur qu'on vous fait. Mialatsiny aminareo manamboninahitra, droit d'honneur hoe nareo tsy mahavita azy fa aleo alaminay. Dikan'izany teny zany, raha misy maninona reny mpitarika ny jenjedy reny, de saminareo aby tsika mianakavy teto. Hoe aleo anaovanay azy fa aza mikitika azy anareo maramba fa zay ozy izy no andamina an'io. Asa andamina ohatrany ahoana? Sous-entendu zany fa misy milice ouvertement lazaina en public eo Antananarivo ao Madagasikara. Fa tsy tonony fotsiny le mots. Force parallèle. Ohatra nampatsiaro ahy le mialatsiny amin'ny mositana mamoa le fotamandry, mampatsiaro ahy le zanadambo indray ty a. Zay nandripaka olona maro tany amin'ny faritra avaratra aminareo iny. Mandraky ty nareo mbola tsy éclairé io resaka io fa mbola ho tatoizatsika io tantara io any aorina. Parce que il faut pas laisser les morts mourir tout seuls. Il faut la justice. Zay le zaka zany natao hoe lapsus révélateur. Manao teny tsy voamana satria eo amin'ny fahefana nareo de vous croyez tout permis. Mais attention les gars. Le temps miodina. De mbola nampihinao koa tam'le teninao hoe mampitandrina anao zandrikely sao hanenenanao. Tena tsy hitako tsony lohany. Tsy haiko moa ry Herzou raha zaho amin'ny placen'ny Herzou. Mametrara rangaha ty plainte de réserve. Za tsy miteny hoe torio ranony. Plainte de réserve. Satria tena mahazafa be zany zavatra zany. C'est une menace ouverte sur les ondes et sur les réseaux sociaux. Zava-tozy zany. Tsy haiko anareo mpitandro ny filaminana. Ho hita eto nareo raha manana azon-damosina manoloana zany force parallèle no se substituer anareo zany. Fa raha eto nareo tsy mijoro dia tsy hitako ny mampiaro anareo anay sy ny vahoaka. Ok? Ny manaraka an'izay le hoe lapsus révélateur. Tamy 29 mars ianao Andriamatoa Filoha, za tsy hiteny intsony hoe fanavaozana fa za tsy mahita fanavaozanao zany e, fa Filoha fotsiny. Fa Filohan'inona angao zay tsy haiko. Filohan'ny intérim. Zay ndraiky aby manomboka tena koa azy Andriamatoa Filohan'ny intérim. Miteny ianao, avelao tanoranao politika fa zay elingelenareo antitra tsony, namely any Ravalomanina tamin'iny. Satria nanomboka mikorapakinareo sy ny ekipanareo mavory olona Ravalomanina tany Tuléar, tany amin'ny fiefinareo mavory olona partout feno rakotra zao izy any tsy ranana za tsy pombany Ravalomanina mihitsy ary jamais za team malala an'izany tsara reo teamareo fa za tsy pomban'zareo fa niary efa marina de marina. Satria nareo zany manao politique de circonstance nefa ianareo milaza hoe mila ampianarana politique Herzou fa tsy mahay.
nefa nanareo manao politique de circonstance hoe io ndray le circonstance dia ino no anaovanao teny fa tsy misy cohérence ny langage natao hatramin'ny omaly rehefa manao politique de misy cohérence depuis hier aujourd'hui et demain fa tsy hoe enandray misy io mamono afo malaky zany natao hoe politique aminareo nefa zany no ampianarinareo aneryzo tena vereziny heryzo lavitra nareo tsy momba ny heryzo fa miresaka fait politique de circonstance avelao ny tanora anao politika fa tsy niantitra satria nareo te amely any Ravalomanina tamin'ny fotoana iny zao ndray vao même pas ny valina firy herinandro de inona tsy hainareo tanora ty fa mipetraha tsara tiana ihany zany no atao hoe mena ny tanora le politika zao ndray nipetrahanareo fa tsy mahay nininina donc me mazava de mazava le izy hoe aza nidirana ty fa anay ty mbola tanora fanahy loatra hony de ity le nolazaiko hoe hatramy voalohany ho ty régime ity na falinareo na tsy falinareo ary fantatro fa misy namako be debea mpilelako ao aminareo ary pombanareo ty tsy ananakoavana zany na tsy resaka amikotsona ary la isany tsy problème zany efa zatra an'izany zay hatramy voalohany ty régime ty de régime na hainy surfe an'le tolona opportuniste tsy manana vision claire tsy manana politique ligne politique fa arriviste ialatsiny arriviste nareo dia japijapinareo daholo zany raha mbola hidirako matsy reva resaka pétrole sy ressource minière azoko tamin'ny ray aman-dreny be ty ay hoproveko aminareo hoe tsy manana politika zany reo fa olona mijapy train ary ny train ny Gen Z de io japiny io de zao ndray ry zareo miseho manome lesona ny Gen Z zay ne ty tantara ty ny Gen Z no nitarika an'le locomotive zao zareo miteny hoe le wagon ndray no miteny am'le locomotive mipetrahanareo fa zay no anao azy wagon no miteny an'ny locomotive on se moque de qui là de tesinareo menakavy rehefa namoaka statut maly hoe ne fâchez pas dans la marmite qui vous a nourri rien n'est plus dangereux que l'arrogance du pouvoir et l'ingratitude est le vice des faibles vatravatra nareo nampanohana sy ny sisa tato de tonga de reny manambara fa voakitika le corde sensible tadidio tsara tiry zalahy samy nanao communication tsika rehefa ny statut no be mpanao réaction mariny izy zay satria voakitika le marary fa raha zavatra tsisy fotony ina nadanina lera amin'io sasandray ka mekina am'le marimity io ka zay kela efa voky na marimity trobaka io na marimity mainty ngiriko io na marimity tany io efa voky elahy mandrezatra de mahay miteny elahy hoe ka le marimity ane rastare be oui rastare le marimity fa nahavoky an'la ohatran'le le lakoziny bebe any ambanivolo mainty be am'le mainty molaly be igny rastare be fa tany nahabotrabotratsika menakavy isaky ny vakansy fa zany rononony bebe zany miaraka amy vomangany aminay hoe draisy iny tsy manontany anao fa taizy iny vili iny tanao ny vili any ambanivolo zany tadidi mosita zara fa misasa fa atao ohatry zao fotsiny fa draisy voky ery anao hoe zany ny bagedany bebe zany sy ny rononony bebe fa ny volany bebe maloto oui tsy ampirano aniko fa nahavoky ka eo anao efa voky anao vao mahay mianakendry miteny hoe zao ka mamiakina am'le marimity zany natao hoe ingratitude raha tsy fantatrareo zany natao hoe lapsus révélateur mipotra la izy nijapy train reo voasavoka ho aho le fitondrana ny savianareo dia rehefa voasavoka de nanaovana contrefaçon zareo tsara angely izy le Gen Z vao nitsangana satria nalaza ny Gen Z nipotra daholo am'izay za tsy mana problème am'le Gen hafa nipotra tsy kelikely avy any Gen Y Gen X sy sisa nipotra avy any ry ACDU nipotra avy any ry tafa nipotra daholo fanamarana zay tanora fikambana tanora satria hatondreny namodika zao mipotra fa nononona amy Facebook ato nareo hoe retsy tanora voavidy retsy tanora an'izao parce que zay mihitsy le izy le lapsus révélé le lapsus nafenina atao hoe de en plus tsy manao olana aminao monsieur le ministre de la jeunesse
dia hoe so eo ambany fiahian'ny ministèrany jeunesse ny reto GNX YZ reto ohatra hatrano vinako isy mpitolona eo ambany fiahin'ny ministère zany hoe sous tutelle ny ministère de la jeunesse ary misy olona mpiasanareo ministère jeunesse misy niteny aminay alao fantatrao zany monsieur le ministre manana olona ao zay alao de olazaiko mahitsy eto mpiasa ao aminareo ao fa reo no unité de contrôle nyreto tanora reto aiza rangako manao fanambarana sy manao conférence de mahazo palais des sports zala asa raha zay fanarena miaby to mba mety azo palais des sports ve gama tonga de mba itery mazava be le zany e aiza nanano tanora vola anaovana an'ireny conférence de presse am'le toerana matretre avec cocktail et tout mazava be iza ny mpamatsy vola alao tsika tsy fanadroadro sy fanambaky eto e donc voajapy le tolona de aveo rehefa voajapy le tolona de lotona le GNZ tena izy le zako te le tena izy satria misy ny fopla de aveo tonga de hoe sous tutelle de samy manao fanambarana hoe alao aloha iandro kely ny concertation nationale zay ve le langage avery zay alao aloha zao de hita mihitsy hoe misy script ary misy scénario efa prédéfini avy any dia avoaka any am'ireo karazana ataontsika hoe service après vente de mipotra ho azy eny reny le ataoko hoe lapsus révélateur etseroka izay ny vaovao aty amiko ny amin'iny resaka raha iny fa hiditra rehefa aveo amin'ilay resaka hoe pétrole sy ny sisa fa mbola misy zavatra kely anapiko azy fotsiny de averiko any amostanina ny teny teo hoe tsy naofoka le etsiky ny tanora oziny olona tena hita mihitsy hoe olona traumatisé vo niala avy ao am'le tolona nareo tena tsy ampy tena za aloha tena meko bravo elahy erzoro tsika tsy mifa mitovy hevitra fa za mireconnaître rehefa mahay ny bandikely tena mahay le bandikely vous pouvez dire tout ce que vous voulez fa tafavoaka an'le ry le baolina ina le baolina hoe latsaka an-dalana marche pacifique fa tsy grevy ianareo nanodina le resaky hoe tsy naofoka le grevy fa izy am'teny aminareo fa grevy iny sao de mba tsy hainareo zany atao hoe marche pacifique zany aloha e ohatra ny fanao aty andafy rehefa nisy ataontsika hoe nisy crime odieux nitranga teto amin'ny fokotaninay ohatra nisy zaza nitsahany tôbila na nisy olona namon'olona dia ny apitsony iny manao marche silencieuse ny olona manao akanjo fotsifotsy miaraka amin'ny voninkazo mamakivaky ny tanàna ary arovan'ny polisy sy ny miaramila moa tsy manao fa ny polisy satria sécurité publique fa marche silencieuse marche pacifique fanao amin'ny tany rehetra ina mampioroaoro anareo am'izany inonareo rehetra bande rouge eugénie grec iny hoe tsy fotoana fanakorotanana zao fanakorotanana ve ny marche pacifique e marche silencieuse zany fanao amin'ny tany ataontsika hoe misy zavatra tsy mety dia silencieuse za raha mbola nome sopape eto meko any herzo ataoko public eto samy mijery amy chat GPT fa nisy zany atao hoe marche du sel zany nataony Indira Gandhi ho mariky ny fanoerany ny oppression nataony anglisy de nandeha tongotry Indira Gandhi miaraka amin'ny namany rehetrarehetra nandeha naka sira hanoerana an'ilay famatsiana sira avy any Londres avy any Angleterre fantatra fa tsisy dikany zany raha minary fa symbolika hanoerana hoe oppression contre pacifisme tokony angovotra ny anglisy manoloana ny Indira Gandhi avy eo zao tontolo zao mihitsy aza tonga makany amin'ny Indira Gandhi ny olona maka conseil inona no hevitra tokony ataonay hatramin'izao Indira Gandhi atao phrase citation célèbre za zany mame sopapanylahy herzo asivo zany atao hoe marche de pétrole zany satria tsika zao tratran'ny rationalisation ny pétrole hoe zay rehetra tsy ampy pétrole fandefasana jiro ny mbany voalohany mandeha tongotra anareo tambany volo rehetra mandeha milahatra mitady pétrole any amy raffinerie any am'ireo olona tampijaly atsika amin'ny lasantsy reo tsy misy korotany zany fanao zany marche silencieuse pour le pétrole marche silencieuse pour le carburant ça se fait c'est pas un mouvement politique
c'est un mouvement patriotique et citoyen. Na olotonareo aza hoe mba nakorotana satria nareo zay neny izy ny olona mba mela amy sabatra de ho asiana amy sabatra ozy ny soratra masina traumatiser nareo avy am'le hoe satria nareo nanao grevy tonga teo de vomoa de rasosy tonga fanakorontanana sopapa iny hoe atsipoko iny pour vous dire hoe vous êtes ridicule. Tsy mba nanam-potoana akory nareo nanao analyse sémantique aloha hoe marche pacifique fa tonga de hoe grevy. Raha teto ngamba nikoto efa hafa ny terme nampiasainy koto nampiasany teny hoe ve fa za tsy ampiasa ny expression koto iny fa efa manana propriété intellectuelle iny de tsy ampiasaiko ny teniny fa anazy iny fa tsy anahy fa tiako tenena hoe lasa ridicule be nareo ary zay matonga hoe lasa mirévélé an'ilay mialatsiny lay niveau politique nareo ma tsy manambany an'le tanora hoe ambany politique fa tena nanareo zao mirefarefa amy tany vous confondez une grève et une marche pacifique, vous confondez une grève et une marche silencieuse citoyenne. Na olona ray aza tsy voatery misy olona amina million ohatra raha petso zany zao mety misy citoyen folo mandeha tongotra miala avy any amy fasankarana mandeha makeny anosy manao marche citoyenne nona cause ohatra hoe contre le climat zany le ataony tanora ty aminay ty hoe marche contre le climat de tsy mianatra ny ankizy larobia ariva fa milahatra namakivaky any Bruxelles fanao zany fa tsy hoe nahazo olona firy c'est pas ça le plus important fa le hoe manaitra ny opinion publique hoe misy zavatra mila divana de iny daholo nareo avy any mampamono afo rehetrarehetra asiana aby ty fake rehetrarehetra ty zao nazy vola zao million de euro tariony zay sy mosy tana moa de zany nisy nazy hoe 15 milliards aony zay asiko amena rahalahy tena hoe nganeo tanteraka tokoa ane zany hoe za mila vola ako asiko amena zany pour vous dire hoe vous êtes ridicule mirévélé an'le ao anatin'ny lohanareo pokaty satria nareo tsisy vision hatramy voalohany satria nareo hatramy voalohany tsy misy ligne politique fa hoe comment faire pour arriver au pouvoir zay daholo tao anatin'ny lohanareo fa pour arriver au pouvoir pour faire quoi rien zay daholo ny anareo tanteraka ny tolona de ina tanteraka ny tolona voatendry DG izy nandresy ny tolona zay zany nateo tolona nahazo DG zay zany tolona lasa ministre zay zany tolona lasa conseiller spécial ny tolona de le foto-kevitra tsisy miresaka tsony donc lapsus révélateur daholo zany ajankeo iny fa ho avy amin'ny angadsinarina rehefa aveo am'le atao hoe ho proveko am'izay amin'ny alalan'ny fait le hoe inona ny politique générale ny fanjakana manoloana ny vrai problème angasy am'izao resaka harena ankibony tany tsy misy de omeko eto ny données fa afetrako any amin'ny any amosi-tanina ny fitenenana. Eny paster anombokan'le izy de avy any am'le teninao ihany teo hoe tsy ampiasan'le terme le veo izy koto fa zao na de ve ihany ary ny anako tonga de valiko mahitsy ny anah am'zareo hoe raha miteny anareo hoe tsy mahay politika izahay ny amy Facebook ny tanora hoy izy paster anareo teo hoe tena mirefarefa amy taniny ianareo inona zany tsy hoe mieritreritra koa hoe ao amy fitondrana de mahay politika mbola niteny koa nanao teo paster hoe comment arriver au pouvoir tsy mbola zany koa ary nieritreretiko tsy nieritreritra ho tonga eo amy pouvoir ary zareo fa rehefa nandeha le izy tampohana tampoka teo iza nitondra tsy hita satria raha miady an'izany fitondrana teo aloha isika de nisy fotoana nisy resaka ary taty tsoriko mazava eto tsy mitovy fomba fijery daholo isika rehetrarehetra taty fa nientina nandresana latra hoe ahoana ny alan'olona reto amy fitondrana zay fotsiny aloha izy ary napetraka zay nitarazoka be le zavatra tsy mety tsony zao kaya efa misy andiany namana
efa nieritreritra efa niomana tany ambadika tany de nitampona io de lasa eo nefa efa nisy règle du jeu mazava io teo rehefa miala io andao le retsy hiditra am'izany hoe fampiavana pirenena fa marary Madagasikara tsy misy relance économique tsy misy zany refondation raha tsy misy fampiavana inona le fampiavana pirenena misy sonana ny ray aman-dreny Zafalibera sy Ratsiraka zay efa namolavola efa misy zavatra vita tany zay nisian'ny FFM tam'izany fa modina tsy hita na zay le teneniko hoe ianareo mihitsy ry zalahy na ianareo tena tsy mahay politika satria le tantaran'i Madagasikara tsy hainareo na ianareo tsy izany tombotsoam-bahoaka sy le firenena mihitsy nijerenareo satria aiza daholo ny membre rehetrarehetra tao amin'ny FFM hoe aiza ny valin'izany hoe conférence sommet zay nikarakarain'ny professeur Zafalibera sy président Ratsiraka tam'izany fotoana ny fampiavana pirenena mandraky nareo izay ny tiako atsotomana ny sainy sasany eto hoe zanaky ny faritra izay miteny hoe isika kotie zao hoe isika kotie zao hoe isika kotie zao zay zavatra tsy mitombona ianareo ary tsy mahafantatra inona ny zavatra tokony hampanjary ianareo de taritin'olona fotsiny amin'ny resaka hoe federalisme zay miady federalisme aza mba maneky ambanin'olona ny fomba fisainana ahoana zany fomba fitakinana zany federalisme zany inona ny condition préalable am'izany fitakinana zany federalisme zany fa izy io tsy vitan'ny fitakina ohatr'izao raha nisy olona natanjaka tokony nametraka an'izany federalisme zany président Ratsiraka tam'izany fotoana iny ary izy nanangana ny hoe province autonome mbola isika zanaky mifaritra ihany no entina nandrodana ny fanjakana tam'izany tsy raha valy manana rery nanodana ny Ratsiraka tam'izany fotoana fa isika ihany mbola miseho hoe côté Androany zany nefa Androany mbola hainareo ihany atao fitaovana mampifanenjika ampiadina indray zao hoe ireo Antananarivo tsy mila io federalisme satria izany no entina anankorotanana ny sainy zanaky mifaritra de hoe rehefa miteny zavatra tsy mety ataon'izao fitondrana zao na merina le fitondrana teo aloha merina ny Rajoelina na satria tsy tianareo izay mitaky federalisme ory zalahy mba matetika am'le izy le olona mba nianatra mitondra zany fisainana zany tena mahasoreny mahakamo mahatezitra zendany mba nianatra nandeha mpianarana ary mba manana diplôma tena izany zany izy miseho reo mahay politika reo ny condition préalable am'izany tsy vitanareo miteny an'le izy raha de bonne foi le olona indraindrainareo androany isolelafanareo androany ordonnance zany nataon'izany général Ramanantsoa tam'izany nakanan'le hoe fahefana tany amin'ny faritra izay mampimenimenina anareo rehetrarehetra ho ordonnance zany androany misy filoham-panjakana roa ray filoha tsy haiko ozany président filohan'ny intérim de misy filohan'ny intermédiaire zay mieritreritra ho super président koa ao manana majorité izy eo am'izao de inona ny andrasanareo tsy miabroger an'le ordonnance de mamoaka ordonnance vaovao midispatcher an'le pouvoir any amin'ny centre amin'ny province inona ny andrasanareo zany conférence nationale anaovana an'izany niana amin'ny conférence nationale zany constitution jerena ok fa zany ordonnance zay inona andrasanareo ary androany raha tena de bonne foi ianareo mba isotomana nijery zanaky ny faritra mba aoka zay fanambaniny ny saitsika ataon'olona fitaovana de presque reny daholo androany manenjika anaiky sy indrindrandrindra be deabe zanaky ny avy any amin'ny any avaratra paster de me fotsiny de gaga nareo ataon'olona zay re vindrana rehefa avy eo rehefa miteny any avaratra ihany de eto koa mametraka fanontaniana ihany
Isaorana arabaina anareo, félicitations ny antsika ny avaratra fa nahazo chef de région par intérim indray. Izay gendarme, général, fa eo ary mametraka fanontaniana ary. Inona le fanavaozana? Inona ny tiany zalahy tongavana? Satria androany ny tanora miteny atao hoe tsy mahay politika, fa iry zalahy mpahay politika be dia be reo. Miala tsiny, tsy mahafantatra an'io général io aho personnellement, ary tsy te hafantatra anazy aho. Raha ny renseignement azo aho, anisan'ny tompona andraikitra nanome baiko tamin'izany fotoana ny gendarmerie tany avaratra général. Dikan'izany matoa responsable ny olona io a, raha nisy fahafatesan'ny tanora tany avaratra, anisan'ny responsable io olona io. De androany izy nommé chef de région. De inona ny antony? Satria naninona? Tsy malahelo toerana, tsy mitady toerana ho anareo, fa mampalahelo anay ny faritra anay, mampalahelo anay ny zandry zay namony aina, ny fianakaviana zay nialany zanaka, nialany rahalahy, de lasa fitaovana verimaina. De androany misy tanora samy miteny tsy porany hery zo hoe zao zay fa ny fasahiany arabaina. Zay izy tomako ny tanora rehetra eny betsaka nareo tsy mifanaraka, ao misy voavidy vola, ao misy an'izao, misy an'izao, ekena zany. Rehefa tanora indraindray be dia be ny mitady ny mahamety anazy, indrindra amin'izao fiainana sarotra be ao Madagasikara amin'izao, fa mila mifampieno de mifanampy. Izay aloha ny tena zava-dehibe raha tena hoe hitolona ho an'i Madagasikara isika. Andao ifanometanana, aza vela, zay ny todiko amin'ny vahoaka malagasy. Aza vela ho en danger ireo tanora reo, mitalao aminareo mangataka. Efa hitanareo mibaribary zao ireny karazan'olona reny zay miantiady mampatahotra, ireny ny antsona ny andrimasom-pokon'olona de hiaro an'ireny tanora reny, fa tsy ny filoha izay manana rusy miaro azy, izay manana basy miaro azy, izay matanjaka, izay miaramila, de miantso anareo hoe misy tady hamono. Fa ireny tanora reny niarovantsika, andao hijoro hiaro an'ireny tanora reny, andao hifanome tanana, hiaro izay mbola sahy miteny, izay mbola sahy mijoro androany. Zay ny tokony hoentintsika malagasy, fa tsy hoe variana mijery an'le commentaire izay mikarama izy, de any anareo mandany meganareo amin'ny tsisy dikany, nefa samy mihinana tsy fihinana eto amin'ny firenena ihany. Fa ny sasany ery mahita tombotsoa de any izy manadala ny sainareo. Andao hifanome tanana, andao hijoro hatrany. Olona iara-manana io, firenena iombonana io. Jereo daholo reny olona izay androany avovavo, tsy miaramila ianareo, tsy mpiasam-panjakana hoe natokana manana fahefana nareo, de mpikarama nady ihany, de miseho manenjika manaratsy olona, manao teny tsy voahevitra, rapitso afakapitso. Ianareo ihany andeha hitalao hoe politika ry zalahy io fa andao hifandefitra, andao hifandamina e. Anka vitan'izany intsony izy ty.
Ny ainy malagasy ny resaka eto, ny aina. Ahoana moa vitany hoe androany ianao satria anao mihinan-kena, satria androany ianao mitengana 4x4 ny présidence, de ianao miseho hoe za ny tompon'ny fahefana satria za miaraka amin'ny filoham-panjakana, satria za naman'ny président ny antenimeran'ny pirenena, satria any amin'ny tadiny kapoaka ny varo hoaniko, satria any misy mibizina, de aina anao moa avivava. Rehefa rapitso afaka pitso a, mijoro ny malagasy sy ny tanora, hanenjika anao de hoe adipoko, tsy tianareo zay mitondra. Zay ve ny ilaitsika? Tsy aleo ve diany mbola azo ifampiresahana ny raharaham-pirenena, andao iresaka, alamino le zavatra. Rehefa tsy vitanareo le izy a, tsotra sady mora izany. Tsy lanim-bahoaka ianareo ko hoe matahotra idémissionne. Antsovy le institution misy anareo miaramila. Misy lehibe anareo afaka mifandamina, afaka mivory, ny jeneraly, ny amiraly rehetrarehetra, ny tompon'ny fahefana, ny mpitsara ambony rehetrarehetra, ny haut fonctionnaire de l'État, le plus haut gradé, afaka mikondoa aloha ianareo. Andao aoentinay izy ty firenena ty ry zalahy. Raha izy ary atsangany ny gouvernement de technicien fa tsy politicien ary. Raha vadaholy ny antoko politika, tsy maninona zany. Raha zany ny andamin-javatra, raha zany ny mitondra ny firenena, hitraka, andao. Raha vao ny parti politika rehetrarehetra rehefa tsy teny, tsy hoe parti politika hitady toerana fotsiny, tsy hoe ny olona mpanao politika nona, tsy manan-kasa, tsy manana ininona fa mitady toerana. Raha va daholo zany, be de be ny teknisianina manam-pahaizany. Anisan'izay ny tiako todihana amin'ny namana rehetrarehetra diaspora, na tsy eto a Frantsa, na ana Belzika, na ana Alemana, na any États-Unis, na any Australie, naiza naiza, manana traikefa. Ho realizentsika zany, fikondroantsika zany. Andaontsika koa mamoaka hevitra. Afaka mamoaka hevitra koa tsika ho an'ny firenena. Rehefa matahotra daholo moa ny olona any, na ny tompona andraikitra, inona ny manakana antsika? Tsy hamoaka fahefana mahefa koa. Hanarina ny Madagasikara. Efa samby tsy legal, tsy legitime andao tsika fa samby ho an'ny firenena io, firenena iombonana. Mino aho fa be de be namana miombon-kevitra amiko amin'izany a, ary ho tanterahantsika izany. Tsy hitako mampatahotra ny ry zalahy, tsy lanim-bahoaka de matahotra coup d'état. Inona moa le coup d'état? Inona le définition coup d'état? Satria misy fanjakana lany démocratiquement eo a, ara-dalàna, mijoro am'le constitution mazava. Fa androany ane sady tsy ao anatin'ny constitution intsony. Le 60 jours à 90 jours efa tsisy rafitra mitazona ianareo. Nefa ianareo manomboka mamoaka sandry, mamoaka vava. De mieritreritra hoe satria sahirana ve ny malagasy? Satria nona ve ny malagasy? Satria matahotra ve ny malagasy androany? De tsy maintsy tsindrio fa lavo. Tsindrio fa tsisy ilavana azy tsony. Ndao fa tao varoboba ny harem-pirenena. Du moment que misy karazan'olona voakarama mivola averia amin'ny mafia avy atsia de amelomana ny sasany no mahazo vary kely sy ny hena kely iny a, de eto izy menasy olona rehetrarehetra. Fantatra daholo ny mekanisme antsika rehetrarehetra ao Madagasikara ry zalahy. Mbola ho tonga ataony lista mihitsy ny anaranareo io. De zay vao taitra nareo hoe tsy manenjika olona izay a. Fa rehefa zay ny tena tadiavina, ho avoakantsika eto zany. Reto aby olona voakarama avy any.
mody any amin'ny fiarahamonina any. De mody mitondra fanampiana kely ana fiarahamonina de mitehaka daholo le fiarahamonina hoe tena olombelona reto. Fa tsy eritreretinareo hoe ny harem-pirenenareo ihany ny atsipazana infrant ary aminareo de mitehaka anareo. Teto antsika rehetrarehetra nanenjika jirona koa hoe nanenjika fizarana mbola ho pira noho izany, mbola pira noho izany zava-misy amin'izao. Rehefa ny olona tsy manana balizy politika de tonga eo zao mbola ao anatin'ny manomana créer parti politique efa t-shirt maitso daholo vert armé koa malaza amin'izao. De anao inona? De ho taritina aloha mandram-pitrahany bazy de hihinany tsy fihinana eto daholo zany io malagasy. Enregistreo tsara ny zavatra tenenina izany de alefa soana amin'ny CIS ohatran'ny fanaovanareo nenay BDP efa any efa eninay miandry anazy mivoaka fotsiny e. Fa tsisy atahorana. Tsisy fiainan'olona potehinareo zany. Zay olona potehinareo any de poteo. Fa tsy matahotra an'izany zay. De tsy maintsy mijoro. Tsy maintsy miteny. Zay ny pasteur. Misaotra anao. Miko anao faraparany zany nena. Ia. Ny zavatra resahako manomboka eto am'izay de ahitantsika an'le hoe manahoana ny mila ampahafantarina ny éducation mantsy ataon'ny mpanao politika. Zay olona mpanao politika, tsy afeno zany. Fa le mpanao politika ny atao gestion de la cité. Fa ny sasany masina atao mpanao politika de le mivory any am-Panorama, mivory any am-Paon d'Or, mivory any amin'ny any ambadiky elakelan-trano any de miketrika ny hoe ahoana no atao. Fa nanay eto mpanao politika mitondra foto-kevitra ary mitovy amin'ny parti politika any andafy hoe manana expert, cabinet d'expert, shadow cabinet, manana zay ary ireharehanay zany saotra ny ekipa rehetrarehetra shadow cabinet-nay izay tena isan'andro mikaondo hoe manao analizy ny resaka ohatra hoe banque centrale de inona avoakan'ny namanay tsy tonoko anarany inona anarany satria tsy azo tonoina anarany de navoakany le izy de ohatrao koa tia kaeto resaka momba ny harena kibotany satria io ma zao malaza am'izao hoe volamena mivoaka, pétrole sy ny sisa. Dia resy lahatra zay ozy izy ty olona ty zay tazominay ny anonimany fa mba ho azonareo an-tsaina hoe olona manam-pahaizana manokana ny amin'ny lafin'ny resaka harena kibon-tany sy resaka science environnementale sy ny resaka inona filazan'ny terme nampiasainy ity momba ny resaka pétrole sy ny sisa. Ary efa niara niasa tamin'ny compagnie pétrolière maneran-tany, tena tompon'le taranja mihitsy izy isaorana azy be dia be zany. Rehefa nifampiresaky zahay dia izao ny zavatra nanaitra ato ao anatin'ny dinika. Am'izao ma tsy voizina be indray le hoe ho exploitena indray ny Tsimororo. Io zany le resaka. Inona ny ambadika? Ny communication ampitaina amitsika de hoe tena nationaliste, souverainiste ny fitondrana fa hitrandraka ny harena an-kibon'ny-tany ary ny communication aparitaka amitsika vahoaka de ny hoe manan-karena antsika amin'io Tsimororo io fa io dia ampy ahafahantsika manao ny autonomie sy ny sisa sy ny sisa. Zay zany lay communication maka aty amitsika. Fa fantatritsika ve ny ao ambadiky ny rideau zay communication zay. Dia misy zavatra tiako hatongavana koa ambadiky le izy. Hoe hiverina hitrandraka ny Tsimororo ka hiverina Mada Oil, Madagascar Oil. Rehefa miresaka entité de mila jerena ny historique an'ilay Madagascar Oil. Le Madagascar Oil aloha tany am-piandohana araky ny tenyity expert izay ato aminay ity de ny hoe au départ ny olona izay nampiasa vola amin'io Madagascar io de olona tsy mazavazava, olona anankiroa izay raha ny filazan'ity olona ty wanted international. Zay zao de fahitanareo miangaveza le fandehany dia am'izao ndray araky ny vaovao nomeny anay farany de raha tsy diso aho ozy izy, tsy ndreko tsara aloha tsy afaka manao affirmation aho, fa raha tsy diso aho ozy izy dia ohatran'ny indonesianina indray no ao ambadiky izy ty. Izy io tsy compagnie pétrolière,
ina mahatonga anahy miteny an'izany, important be le izy. Tsy compagnie pétrolière io a fa aventurier, investisseur aventurier. Donc tsy te halala ny amin'ny resaka procédure sy resaka ny lalàna fitantanana an'le izy sy ny impact environnemental il n'a rien à foutre de ça fa de hoe ahoana ny hitrandrana an'izy io. Bon, hatreo aloha zany a mbola ositsika boko maninona moa zany nareo, zay moa le fitiavantenatsika fa isika mipetraka aty Antananarivo na amby Antsirabe na ny De Gaulle na je sais pas mety tsy voakasika fa le ponina eo Tsimororo mbola ho jerentsika koa ohatra ny navoanay tany Fort Dauphin tamin'io QMM io zay namidy taminay tany Fort Dauphin hoe tonga de sambatra be nareo an-Tanosy rehefa mandeha io QMM io de mody nomena arabe zay mody nomena tanàna tsara tarehy zay fa ny mpihaza langostany aminay tsy mahazo tsony ny mpanjony tsy mahazo manjony tsony nefa iny niveloman'ny olona amin'iny sisy-dranomasina iny. Hatramin'ny kibory sy ny horaky aminay agny faritra sasany efa natahotra ny olona hotrongisina ny fasan'ny olona kibory zany fasana satria efa ny voafaritra zalahy tany ngeda be. Fa ny amidy aminao aty de hoe ka vita le arabe kely etsy de misy dispensaire kely natao etsy de nisy namboarina ny bazary de faly daholo ny Fort Dauphinois rehetrarehetra de nefa rehefa avy eo ny vidim-piaina natao Fort Dauphin ho atsika pony Fort Dauphin malala tsara fa tonga de ohatra hofatranina 200 000 francs ny olona tsy piasa inona filazana tsy piasana QMM tonga de 2 millions ny hofatranina 200 000 de ny mpivarotra tsy te halala fa hoe vidiny hena ataotsika hoe 20 tam'zany 25 000 tonga de atao zala 100 000 satria mipiasa ny QMM tsy miady varotra fa tonga de mandray. Zay zany tonga de resaka sokasoka fo zany hoe reviny matanjaka zany fa avela koa an'iny aloha. De ty mada olona ty koa ohatr'izay tsy compagnie pétrolière ozy izy fa olona investisseur aventurier le izy. De zao magaga ozy izy. Moa ve isika am'izao fotoana zao ty fitondrana intérimaire teneniny Mostanina tsara io le izy manana alalana légitime ve ny fitondrana intérimaire hanao contrat satria hoe ho révisena ny contrat amin'ny Madagascar Oil. Ny contrat nefa dia raraky ny procédure lazain'ity expert anay ity de hoe mandritra ny 25 ans. Olona intérimaire ve no hanao contrat ampidik'izy le firenena mandritra ny 5 taona zay tsy azonao kitiana tsony. Io le problèmantsika tamin'ny krômita iny tadidinareo. Na de ataotsika misy fanavaozana eo na misy iny ao rehefa misy contrat officiel de tsy afaka esorina tsony. Tiako tsapanareo vahoaka hoe le izy tsy hoe filambaniny fa mi-engager ny firenena pendant 25 ans olona mandalo intérimaire. Ve ary non seulement intérimaire fa olona tsy manana droit légal satria raha tsy diso any dikan'le refondation voizinareo de hoe hiverina amin'ny ara-dalàna tan-dalàna ndray nefa ianareo tsy hanaraka lalàna raha ohatra ka ataonareo forcine fotsiny ty contrat amin'ny Madagascar lao ty. Aizany manana droit ve amin'ny i-engager firenena anankiray am'zany aizany légitimité nareo am'zany sy ny hoe légal am'zany. Sa ve atao ararotina le izy anaovana populisme de misy miteny hoe nareo ve tsy mahay manisa fa jareo fa efa me tsara ny vidim-piainana. Zay masiny aseho ety ivelany ohatra resaka vidim-bary fa mba fantatrao ve moa fa ny vidim-bary mora io de ny tratsaham-pambolo vary no mihina fakiny satria nareo manafatra vary amin'ny alalan'ny karana avy any ivelany. Aizany politique de souveraineté nationale, souveraineté alimentaire aloha. De pendant quelque temps fotsiny io vidim-bary mora io satria manafatra vary fa le varin'le tratsaha hitsakitsahanareo an-tampon-dohany. Tsanareo an-tampon-dohany de rehefa tsy handeha intsony io vary io dia hanao ahoana zany rehefa hiakatra am'izay le vary aorina de tena hisy augmentation na je sais plus quoi combien hitranga eo. Zany hoe nanareo zany politique de circonstance provisoire de iny no asiana lopo ngeza be de hoe tena tafavoaka tao anatin'ny 5 volana. Ok,
fa azadiny fa manao effet tsunami io misitona kely pendant quelque temps de avy eo am'izay le mesure exceptionnelle ny raisinareo rehetrarehetra mba hanomezana fausse espoir an'le olona hoe nidina vidim-piainana hiverina indray ohatran'le mahazo amin'io carburant io tonga de verina tonga de mifendraka any amy tarehiny malagasy tonga de hoe ka efa tsy zay tsony mitondra am'izay fotoan'izay fa le manaraka eo zany hoe an'olo baty mafana zay tondra manaraka eo zany asa razonareo le fika de hitanareo fa tamin'ny andronay tafavoaka anay ny baolina nefa ny zavatra provisoire le izy et à quel prix na tafavoaka an'le vidim-bary midina au prix ny vary ny tatsa ary nisy ny teneny madame Adèle zay teto hoe tamin'ny fitondrana teo aloha izy iny raha sy diso de hoe hatramin'ny fanafarana vary le masombolona animba ny vary ny tatsa satria misy aretina zany zao tsisy miresaka potika ane zao tatsa am'izao e de iza manakarena reo karana mpanafatra vary sy ppn-nareo ka omenareo vahana de ny amidinareo aminay de midina vidim-bary fa inona ny sandany vita tanteraka zala mpamokatra vary zay ley liza aza mifanadroatro sy mifanambaka mihitsy e fa sy nareo avao nianasy tam'ity fireneny ty de ito ny teneniny ity raha ty namana ty de ny hoe lasa stratégie anaovana populisme ozy le Madagascarol dia tsy manana droit isika Madagasikara ozy hanao sonia na partage de production ny fanjakana am'izao fotoana zao tsy manana droit légalement ahoana ozy izy ny fomba nanomezana an'le permis inona ny procédure narahana homena Madagasikara sa natao de gré à gré ndray io ndray le izy eo matsy le izy le katranotrano iza ndrany fanapa-kevitra manao zany de iza ny mahazo pourcentage de gré à gré nanomezana le permis or araky ny vaovao azo ny omnis tsy mazoto ny iara-iasa am'ireo olona reo fa saingy mena ambany mena fa ny communication ny lasa loary zay ny mahenjana any reto zala reto zay le hoe fitondrana mandeha amin'ny atao hoe influenceur ny influenceur no asaina mivarotra sakabe loha aminareo hoe efa lasa mialoha ny annonce hoe isika leo tena misy any Madagascarol tsy miroro oe osana faly daholo zahay rehetrarehetra mahatsiaro sareraka hoe de nitehaka aby ay hagnana nitehaka aby ay sanana ao sareraka nefa rehefa zao andao ve sokafana le rideau e fa izy aloha le Madagascarol sokafana le rideau ahoana les contrats on va être obligé d'être avec eux pendant 25 ans de iza nanao les contrats fanjakana intérimaire sur quelle base zany mbola ho iteratsika koa ny impact environnemental mbola idiratsika zay raha ohatra ozy izy ka tena hitrandraka ny arenan-kibotana ary tokony ho atao zany tsy mandana zany tsika ozy izy lay tsy petraka n'lay arenan-kibotany toy ny pétrole ozy izy dia mila aloha manomboka amy phase ny recherche zay au moins 8 à 10 ans fa tsy lazainantsika zany satria zareo matsy mila solution ao anatin'ny fotoana foiezaka mba ahafahana mivarotra n'lay propagandy ho atao rapitso hampandanina an'lay atoko manao akanjo maintsomaintso zay ne le izy e solution à court terme zay foana matsy fa ao anatin'izao de navita an'izao nefany iny zany hypotekena le zavatra mitranga de avy eo iny lazaina hoe zay fa bananao de tsy mampahalezy an'le régime io raha vao hiteneninao no marina za hoe mbola mila an'izay fazy zay manaraka an'izay le hoe Madagascar oil natao ho inotsika malagasy hoe tsika hoe compagnie malagasy io tsia anarana fotsiny Madagascar oil tsy compagnie malagasy io ilazany hoe reharetsika malagasy mamokatra mamokatra an'io fiolordy io tsia
mbola hoe ohatran'le affaire tamy coromite any lazaina hoe natafaverina an'le rapatriement de devise nefa volany russe de tanareo le communication zany no lasa mialoha de ino no tonga de any aminareo fa tony spesialista am'le taranja no miteny eto ka asa nareo zay mahery n'olona oatra spesialista tsy haiko ny influenceur ve zany sy leader d'opinion nianatra an'izy ty ve de rehefa ny se renseigner zay ozy izy ny amin'io orinasa zay milaza fa hitrandraka ao Tsimororo io a dia raha ny information anazy de hoe enregistré aizy io de ratsy diso ao izy ataoko ratsy diso satria apetraka ao ambavany izy fa tsy za dia enregistré soit any Bermude soit any amin'ny île Caïman mba azahoanareo an-tsaina zany ohatrohatry ny ahoany reo olona reo am'izao tsika miteny zao zay a évaluena misy stockna 180 000 barils ao Tsimororo de tsy mbola azo amidy io araky lay lalàna sy ny lalàna mifehy azy saingy araky ny vaovao azo de hoe efa nisy ny varotra tsy hay na tsokosoko ny frantsy zany tamina société nakarana tao Antsirabe de nisy orinasa anankiray koa raha tsy diso any filazany hoe Sokole tam'izay fotoana zay 3 semaines passées de niteny ny tompon'andraikitra hoe tsy nampiditra na ariary amy malagasy mihitsy a io vente io nefa zavatra natao aty ambadiky na ariary zany hoe misy désinformation voizina mihitsy zany a mba hahafahana amy justifier ny zavatra illégal ny olana anankiray impact environnemental koa izy izy mety hitranga tsy hoe mety nefa hitranga raha amy fitrandrahana azy a hoe io lafa ny teknika moa nanazavany azy ny fitrandrahana an'io Tsimororo izy dia au moins ozy izy mila mampangotraka rano hatrany amin'ny 4500 degré celsius de le vapeur iny ozy izy a alatsaka any mba ahafahana mampitsonika an'le menaka de eritrereto ozy izy ny émission de gaz à effet de serre mivoaka tao ho an'le ponina eo ny loto tsy resahana intsony iny Tsimororo iny anefa ny araky ny fiteny any amin'ny faritra iny de hoe tany milevon-drano zany hoe tsy misy rano betsaka hanahoana ny impact environnemental an'izany zany rehetrirehetra zany ahitantsika hoe tsy misy contre am'le fitrandrana ny arenatsika fa hoe mba hataovy araky ny tokony ho izy fa tsy hanaovana populisme foana ny fiainam-bahoaka farany de niteny ty namana ty hoe Madagasikara ozy izy tsy manana politique pétrolière intsony ny code pétrolier tsika farany de tamy 1996 ary efa tokony novana io code pétrolier io tamy 2008 tamin'ny andron'ny Ravalomanana dikan'izay zany a na le zavatra atao ara tsy manaraka intsony norme satria le code pétrolier am'izao dia obsolète lany daty tsy manaraka ny toetrandro sady nefa tsika tsy manana politika sy code amin'izy io akoatra zany ny azafady akoatra zany am'le resaka code io ozy izy dia tokony isy vola be mirotsaka am'le commune rehetrarehetra amin'ny resaka arenaky ambony tany reny ohatra zao izy izy nomeny ohatra fa noho tsy fahalalàn'le maire any ambanivolo dia bloqué aty amy centrale aty ny vola ohatra zao izy tamy 2018 izy zay raha sy diso a nisy vola 61 milliards de francs malgasy vola narotsaky Ambatovy ho an'ny commune an'Ambohibary tokony ho arotsaka ho an'ny commune an'Ambohibary amy resaka Ambatovy de mijuge fotsiny aty amy centrale hoe tsy mahay mitatana an'io ny be ny tanàna fa aleo tazominay aty
de rehefa mivola tokony iveloman'ilay commune any zany ahafahana manao développement fa tazomina any amin'ny centrale. Ny tiana ho tenenina zany de ty hoe manana politika mazava ve tsika sa mandeha ino le teny frantsay marché à tâtons hoe atondray misy finanana de atondray aloha aiza misy solution vetivety mba hanakomana an'lay incompétence sy lay tsy fahaizana mitatana dia mody maka décision ohatran'io zao hoe andao nafarana vary avy any ivelany de andao mody ahidina vidim-bary de am'izay hoe tsika manao nefany a sandany zay de ny vary nytatsahany mihina ny fatiny de ohatr'izay koa ty Madagasikara olo aty a ny fa tontolo iainana tsy lazaina tsony ny code tsy misy akory ny vola tsy mirotsaka any amin'ny le commune tokony izy fa lazaina hoe tsy mahay mitatana lehibe ny tanàna sy ny sisa sy ny sisa. Ny populisme atao fond de propagande safy zay ve natao hoe araky ny teny mositana teo mahay politika zay tena mahay politika tokoa zao raha le politika zareo zany am'izay fotoana zay. Zay zany ny amin'iny zay ngamba ny fa tsy hijanona ela amin'iny aho fa amaraparana kony ahy de farana nositana ngamba le izy de zao hoe misy zavatra nalasa saina kely ahy ty a tam'le resaka nataon'ny mositana teo momba ny PM. Tanareo le lapsus le hoe lapsus révélateur tsika zany nieritreritra daholo hoe tena mbola mila miady hevitra be tao amin'ny lapa ho izy natao PM cinéma daholo hoe tena hatramin'izao mbola hatramin'ny fito mbola miady hevitra be mbola vao nijerena ny CV atao dao fa avy eo nefa mivoaka misy sarin'le PM mipotra tampoka tany amin'ny tolona comme par hasard de avy eo mipotra avy any de am'izao tsika miteny zao tena hoe silencieux tanteraka ny PM de hoe technicien io sisa ok peut-être fa ohatrany mampatsiaro zay hoe l'histoire se répète nisy PM anankiray zay koa any ka mody nangingina zay izy nandritra ny 12 taona. Il était là sans être vu ni aperçu nefa manao ny ketrika rehetra de variana tary amin'ny radio ela-dolo tsika fa izy tato ny lamina tsara jerinaka de nanao nataony tao de zao ndray zany tsika zao eto asa ohatra nitady sy refrain zany hoe le PM am'izao zao tsy manana problème aminazy zay fa ohatra ny malasalasa saina le izy hoe c'est pas par hasard qu'il est là c'est pas hoe ona hoe tena mila ny akosena be le anarina vao mipotra resaka cinéma de le silence koa am'izao tena hoe il s'efface hoe tena humble et tout à vérifier ho hitatsika eo moa fa ohatra ny nalasa saina kely azy hoe mositana fa na de tsy tafiditra anatin'ny resaka atsika eto fa tiako tenena misy zavatra moatran'ny manombonomboka miverimberina zany ao an-tsaiko io fa de eto moa tsika ahitany toy hoe ny aina romaty zao zany be tsy leo zay dia ifankahita eto tsika de zay ngamba ny hafa sotra tsika naritra ny eny. Eny pasteur hoentsika maraparana anazy mo izy natsidika anao teo hoe misy fantanina be deabe mipetraka ahoana mo fantatsika ihany efa mbola vaovao inona mo izy le fitenin'le namana ray reny hoe jojopilo mo izy zay de nefa efa tao ihany de ino moa anisany tanatin'ny ekipa hono no entana tany a Russia nefa fantatra ihany hoe hatramin'ny voalohany miara-miasa amin'iza moa izy fa fantatra daholo zany fa lalaovina amin'ny tianareo tongavana fotsiny de tohizo ny resaka kely Antsimiroro pasteur de eo amitsidika kely ihany satria nisy vidéo tamy mbola fahavelony zany président Ratsiraka zany miala tsiny moa manonona anazy matetika satria anisan'ny référence ho an'ny tantaran'ny firenena zany olona zany tany amin'ny deuxième république efa nahitan'izany tsy miroro sy be milanga zany zay le teneniko hoe rehefa mba manao politika da mba tsara ihany mahafantatra an'le historique sy ny histoiran'ny firenena zavatra nisy tany aloha tany zay zany tenenako amin'le tanora am'izao rehefa tenen'olona hoe mianara politika nareo de ianaro ihany le tantaran'i Madagasikara sy fitantanana any Madagasikara
matotsy ny exploitena zany be molanga sy tsoro zany tam'izany mbola sarotra be amin'ny malagasy anao an'izay. Taty aoriana moa ny fitondrana rehetrarehetra taty aoriana am'le fitiavam-bola sy fitiavan-tena de tsy miraharaha an'izany ntsony hoe intérêt iombona na intérêt commun any malagasy. Inona zavatra iarahan'ny malagasy io firenena io zany hoe danger environnementaux sy ny tariny efa tsy mifampiraharaha ntsony zany e fa hoe inona ny tombontsoa anahako, inona ny mahatsara anahako sy ny fianakaviako, tsisy raharahiako ny ambiny. Zay ny zava-misy am'izao. Zay zany le fitondrana firenena, zay ny fahaizana politika am'izao fa tsisy hoe inona ny intérêt général. Na ny mpiasam-panjakana ary ny ankamaroany mandinika an'izany, inona ahoana ny idirako ato amin'ny mpiasam-panjakana? Atao tous les moyens. Ny sasany moa mitady vola, mandafy falana, mandafy fomba, mandafy tany hiditra mpiasam-panjakana rehefa avy eo manao rattrapage, amerina an'iny rehetrarehetra iny avec intérêt. De ny intérêt général an'le tena hoe ny principe an'le mpiasam-panjakana service public anazy tsy mipetraka ntsony fa hoe aiza ny matafavoaka, aiza ny mandeha zanako tsy maintsy makany ivelany mianatra, zao fianakavianay tsy maintsy mitengana akatikaty manana villa anankidimy. Zay daholo ny mampalahelo. Nefa efa nitenenitsika teto amin'ny vidéo zany pasteur. Ninona ny ataonareo na ho mpanan-karena toy inona nareo, nisy mpanan-karena ohatranareo be de be teo aloha teo, aiza ry zareo am'izao? Tsy mety tonga saina ve isika hoe handoro le retsy hanao an'izany tena refondation zany, andao hiaraka hiaina amin'io firenentsika io. Marary, tena marary ny mahita ny tanora zany tsy maintsy mandeha milahatra mandeha miasa any ivelany, zay asa rehetrarehetra acceptena daholo, nefa nianatra ny ray aman-dreny na mpianatra na marotra fananana na mpianatra ny zanaka de rehefa avy eo lasa exploitena any ivelany. Ny karama kely avy any ivelany koa hoentina mamelona an'le fianakaviana satria mijaly zany fianakaviana nandefa an'le zanaka. De lasa cercle vicieux le izy na le zaza efa tena sahirana miasa any andafy any ivelany mbola sahirana mamelona an'le fianakaviana any Madagasikara koa noho n'inona fa sahiranana daholo zany. Mauvaise gouvernance am'le firenena. De samy mihay mahanitra foana, ny aty ivelany ary mihay mahanitra indrindrandrindra isika. Zay moa mahatonga hoe andao ry zalahy hifanome tanana, andao ry zalahy hijoro. Raha misy tanora efa samy joro androany aza vela irery izy. Na de tsy mitovy hevitra ary, tsy mitovy hevitra aminay mihitsy zany Herzou zany, fantatray zavatra nataony rehetrarehetra inona, fa raha androany izy mbola masaha miteny, mijoro, misy fahatongavan-tsaina ihany ao zany. Eny, ohatran'ny tanora rehetrarehetra izy nitady toerana, teo ministra, izy moa tsy ny tanora tsy nanana ambition tam'izany. Satria maninona? Zay zava-misy eo amin'ny firenena. Matetika vision tanora hoe rehefa manao politika de ho mpanan-karena aingana. Satria ao ny tena hoe mahavita manangana société de mangalatra de tsy voatonontonona. Tazomina ny fahefana, ohatran'ny ataon'ny sasany, ohatran'ny ataonareo rehetrarehetra. Fa raha misy alternative izy, hoe tanora afaka mivoatra tsy ao anatin'ny politika, mandraraha, mahavita mamelona vady aman-janaka izy, raha pitso afaka pitso mamelona ny zanany izy, mampianatra ny zanany, tsy azakazaka anao politika zany io. Satria azo atao, ny azo atao rehefa tena hoe anao fanovana tsika, fanavaozana, zay rehetrarehetra handray zany teteza mita zany, ary fa tsy mandray karama izy, fa tena hoe tombotsoa ho an'ny firenena. Tsy mandray mandray karama ihany izy moa ny olona diasa tsy mandray karama, mena la limite.
à la limite io fa ny tombotsoa rehetrarehetra inona azo omena jereko hoe misy olona hiazakazaka andeha ao fa mampiazakazaka mandraky ty androany a miazakazaka andeha hanao trafika andeha hanao bizina andeha hieboebo amoaka hoe tafavoaka iza zao nitondra amin'ny firenena fa tafavoaka iza zao ny deba iza zao ny PDG zay mameka fandoro zalahy areniny io firenena io tombontsoa atsika rehetrarehetra izany tsy ho anahy tsy ho an'ny pastera ho antsika rehetra reharehatsika rehetra malagasy izany raha mino tsy manantena raha masamijoro ny tanora manaraka ho azy ireo tonga saina ihany misy mpiasam-panjakana efa tonga sainana ihany fa matahotra satria misy manam-pahaizana tonga saina fa matahotra ho voaopa ohatra anay zay ne voaopa voamenasy voa mamorona dossier rehetrarehetra any atao daholo zay rehetra tsisy raharainy ihany zany satria efa safidy ho anay fa ho an'ny sasany matahotra izy satria fantany hoe tsy misy alternative izy raha mbola eo matahotra izy amin'ny karama kely azony satria mamelona vadamanjanaka izy matahotra izy voaroaka ho mpiasam-panjakana de tsy masamijoro izy ny eo miaramila ary matahotra ny fianakaviany raha matahora moa efa mandeha na samby mitazona basy ao ahoana moa le tsy mitazona basy ny tsy atahotra ahoana misy olona ataoko hoe tonga de teneniko hoe milisy voakarama ny mpitondra de masa mijoro menasy ny rehetrarehetra agaga zany raha rapitso afaka pitso zany hoe ho isy raha mandrika de atao hoe valifaty politika tandremo ry zalahy sao diso tafahoatra ny fahatezerana io anie indraindray manahirana amin'ny contrôlen'io ho voafetsika ve ho voafenareo ve ianareo expert ny politika ny conséquence n'io zavatra io raha tena hoe ifamony eo samy malagasy izy aminareo misy mandeha lava eo ao amintsika zay pastera ny androany misaotra antsika rehetrarehetra izay nanaraka mialatsiny somary nitatra kely fa tena etopoa ary tena mahazendana tena matezitra ny zavatra nisy omaly iny na ny fomba fiteny hoe rehefa tena hoe tokony tonga hoe filoham-pirenena ianao za zany tianao tenenina filoha mpitondra ray aman-dreny tsy ohatry reny ny atao izy moa tenenintsika teo hoe zavatra hafa tenenina androany zavatra hafa ny miseho rapitso de iza ny atoky iza ny mbola ino izany fampanantenana pokaty be zany olona tsy manana balisy politika akory mankasitraka tompoko lahy misaotra antsika rehetrarehetra eny marana tanteraka atsika misy zavatra roa kely ty mba afatra efa mamarandromo afatra voalohany indrindra le situation nitranga teo reny za moa mpanao eviteny zay mahasamihafa kely azy za politicien fa mpanao eviteny koa matheolojiana lecture un peu déductive zany nampanatsoana tany amin'ny tsy haiko tany amin'ny BC iny général Ramakavelo dia Herzo ilay mitsangana amin'ny GNZ za zany mahita mitodika amin'ny ray aman-dreny rehetrarehetra aho raha tadidinareo angamba zahay tany Paris namoaka fitenina hoe atsangano ny conseil national de la spiritualité hoe ro ray aman-dreny ara-drazana mbola miantso an'io zahay atsangandro io tompoko ray aman-dreny ara-drazana ny ray aman-dreny mpiangonana ny ray aman-dreny mpiarahamonina sy ireo ray aman-dreny ihany hoe mila arovana ny zanatsika
satria misy mandrangaranga any hoe manana basy fa rehefa ianareo ray aman-dreny mitsangana mety mieritreritra avy roa intelo reo hiaro an'ireo tanora reo zay zany tsika tsy manana basy ohatran zareo tsika tsy manana tafondro fa tsika manana ray aman-dreny ka miangavy anareo ray aman-dreny mba hitsangana hiaro an'ireo tanora reo na amy fitenenana fotsiny tsy voatery anao inona akory zay ny ray farany sopapa ho a mbola omeko ny jenjed tena izy fa tsy reo mpilelaka sy mpikaramanady na koa ny hafa eto a zany de hoe aoka mba hisy hery-zo be debe hipotra fa tsy hoe hery-zo rery ataoko angamba ny fanontolona de hoe rehefa lasa manana esprit militant ny gasy ho sarotra ny fean'ny malagasy raha lasa militant daholo tsika ina zany militant zany tena le hoe convaincu amina zavatra zay atao ohatra zao ataonay zao sarotra ny fean'io ka izao conseil ny aho hoe asivo koa zany marche silencieuse zany satria ty misy zavatra anankiray adinika ireo olona maty tamy tolona 25 septembre iny tsy ny oktobra iny a tsy mbola nanao karazana deuil tsika il n'est pas trop tard de faire une marche silencieuse atsipoko ty identité de ampitao any en l'honneur de nos martyrs faharoa azo atao koa ny atao hoe marche citoyenne de partout mitsangana nareo ohatra hoe amin'ny zavatra tsy hoe ohatra hoe amin'ny miandraikitra ohatra ny momba ny renin-jaza ohatra tsy fantatro amy zoany ankizy azonareo atao zany mitsangana ianareo ataotsika hoe ray aman-dreny mpivavahana mitsangana ianareo ataotsika hoe entité tena hoe société civile ny resaky eto a amy zon'olombelona amy zavatra satria misy vohitsakitsaka ny zon'olombelona amy reny anareo mahazo manao an'izany daholo isika mba tsy hijanona fotsiny zany am'le hoe hetsiky ny jenjed satria masy le jenjed masy tonga de fa hoe mamofona politika amin'ny olona fa tokony ho kolotsaina ohatry ny aty-apita zany rangatia ny mpiasan'ny bus vao ohatra misy maty mpiasan'ny bus anankiray no vonondrona mpanao herisetra de tonga de manao grevy zareo hoe fanoerana ny herisetra mpitondra bus dia tsisy nandeha my bus tao anatin'ny ray andro ary ny lahatra ny mpanao bus rehetraretra eraky ny belzika dia tena tonga dia paralyser le pays satria voatery ny eny ministre ny transport hoe ovao ny zay ny fomba fanaovana fitakinan-zo hoe ovao ny satanay ka raha manao an'izay tsika hoe nareo polisy misy satanareo vohitsakitsaka nareo zandara misy satanareo vohitsakitsaka nareo sage-femme misy satanareo vohitsakitsaka ianareo dokotera misy satanareo vohitsakitsaka samy manao daholo amin'ny domaine misy anareo zo fototra izany fa tsy resaka politika mihitsy atsipy ihany ny hevitra anjaranay ny manapita hoe ina sosokevitra azo atao a fa nitarika moa herzony amy resaka hoe marche ny azy a marche patriotique marche pacifique ny am'le hoe fitakina fandravana HCC fa anankiray ao anatin'ny problema Madagasikara iny fa misy problema be de be ohatra ny atsika teo ohatra resaka nareo minina ahoana io fangalarana ny araiky ibon-tany io tokony afaka manao mouvement populaire koa nareo ny amin'io fotsiny ainsi de suite zay ny famerenan'ny olona ieno atsika fa tsy hoe andro foana hoe iorodana indray fitondrana fa zo fototra izany zay ngamba fa misaotra atsika rehetrarehetra naharitra ny aino a mame fotoana anareo zay amin'ny herin'ny tozao raha sitrapon'Andriamanitra raha misy vaovao tampoka eny antsefatsefany eny moa de mety miverina tampoka eto zay sy mositana sy zay vahiny tsy haiko mety hisy surprise a on sait jamais a toedra raha-pirenena moa miazakazaka be eny any a hitatsika fa hijery foana ny pejitsika zay ary raritry loa tsika rehetra okay misaotra atsika misaotra veloma